tokatranoso anjakany vavaka o tokatranoso fa fitino lavaka tsofirano reriray mba iray mandrakiza yarady odory mihiova sanatry Ampivaliana lehibe ny ara-piananana hatraty tian'ny vity indray.
Isaoran Jesosy fa afaka manomboka ity herinandro fiarahana vavaka ity indray isika ka manasanao ary izay mba nanaraka ny fandarana tsy tapaka. Manasanao nandrika alohanao vehivavaka isika. Jesosy mbola faly misaonao fa menao ny tombonandro vaovao indray afana nidiranao. Teo ny ity fotoana atokanao amin'ny fianakaviana ity mba vonatrinaranao. Ny aran'i Jesosy, amen. Ankohonana sarobidy eo ampelantanan'ny Pahary izay indray no loha hevitra voalohany horenesintsika mandritra ity herinandro ity. Ny ankohonana no noforonin'ny Pahary hanehoan'ny fihetseham-po mafana. Voalohany indrindra eo amin'ny lahy sy ny vavy, mpivady amin'ny alalan'ny fifanehoana fitiavana izany, ary ny faharoa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny eo anivon'ny mpiray-tam-po ihany koa. Ny angolateny no nentin'ny mpifankatia maneho ny rivotry ny fihetseham-po mahafinaritra arahana fifamihinana no ankafizina eo amin'ny izay ankafizina eo amin'ny fiarahana. Tsy kisendrasendra nefa ny fanandramana lalovan'ny ankohonana. Drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona hatrany am-piandohana mihitsy ho an'ny ankohonana izany. Ny ankohonana no olona ananantsika fifandraisana maharitra sy azahoantsika aina indrindra ny fiarahana aminy. Saika eo amin'ny ankohonana mandrakariva mantsy no azahoantsika ny hery manosika voajanahary izay misy akony eo amin'ny tanjotsika sy ny nofinofitsika ary na ny fahatserovantsika tena anana izany fiadanana izany ara dia io no mamaritra ny mombamomba atsika marina na manosika ho amin'ny karazan'olona tiantsika ahatongavana. Rehefa miresaka momba ny ankohonana isika dia ny ray aman-drenitsika no tonga ao an-tsaintsika voalohany. Dia eo ihany koa moa ny mpiray-tam-po, ny raibe, ny renibe, ry nenitoa sy dadatoa, ny zanaky ny mpiray-tam-po, fa tsy adino ihany koa ny vady sy ny zanaka. Indraindray ara moa dia raisintsika ho ankohonana ihany koa ny namana. Ya, mariny zany satria izy ireny dia izao mety niaraka ny tombo tao amin'ny fiangonana iray na tao amin'ny tanàna iray, na mety avy amin'ny tanàna na ny firenena mitovy na ny foko na ny faritra mitovy ihany koa. Ary ny zavatra tena anisan'ny mampafamatra ihany koa dia ny fifampitondrana toy ny ray sy ny zanaka na mifandray amin'ny fomba tena miavaka na ihany koa mitovy ny sotoavina na ny tanjona amin'izay zavatra tiatsika hotratrarina. Ireny rehetra ireny zany dia mahatonga ilay fifandraisana ho tsara, fifandraisana izay tahaka ny ankohonana mihitsy izany. Ny Baiboly izay boky azo tamin'ny alalan'ny Tsindrimandry ary manorotsoritra ny fifampiresahan'Andriamanitra amin'ny olombelona dia milaza ao amin'ny toko voalohany, ao amin'ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly fa Andriamanitra mihitsy no namorona ny fianakaviana. Hamafisy ny tombam-bidy ambony ananan'io singa fototra eo amin'ny fiarahamonina io eo mason'Andriamanitra sy ny tokony ho tombam-bidiny eo amin'ny masontsika vokatr'izany zavatra izay noforon'Andriamanitra izany. Na dia teo aza ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fahasambaran'ny fianakaviana dia fantatsika rehetra fa tsy nizotra tsara arak'izay tokony ho izy nikendrena azy mandrakariva ny zavatra rehetra. Matetika no tsy mifankahazo mpivady ary matetika no miafara amin'ny fisarahana ilay fanambadiana izay nokendrena aharitra hatramin'ny fahafatesana. Na koa tsy mbola tonga any amin'ny fanambadiana akoriny ary ilay fiarahana dia teraka ohatra ilay zaza, avy eo dia nisaraka indray ilay ray aman-dreny ka dia
teraka ilay fangirifiriana maharary izay matetika tsy zaka matetika no tezitra amin'ny andany ny akilana ny ray aman-dreny tezitra amin'ny zanaka matsiaro tsy voahaja ny ray aman-dreny ary ny ankizy kosa dia matsiaro vefy voafehibe na afony ireo tokony hikarakara azy mihitsy ary izay toejavatra izay a dia lasa miteraka fisavorovorona ho an-tsaina satria manao fanandramana izay tsy mifanaraka amin'izay neritreretina zavatra izay neritreretina hitondra fahasamarana hitondra hafanana ary antoka indrindra no tena mifanohitra tanteraka amin'izay ho an'ny olona maro eto amin'ity zao tontolo zao ity ary angamba ho anao mamaky a ny boky izay andraisana an'izao taridalina izao dia misy fisalasalana be a any anaty andry ny fanantenana dia izao ihany ao amin'ny fandiniana indray ny fitsipika tian'Andriamanitra arahan'ny olona mba hahatonga ny fianakaviana ho araka izay namorona an'Andriamanitra azy satria hitantsika teo am-piandohana teo fa Jesosy Kristy mihitsy a no namorona ny ankonana noho izany tsy natao a ho topaza maso fotsiny izany fitsipika izany fa ny fampiarana azy dia hanampy atsika anandrana fifaliana sy hafanana ary fiadanana izay nokendrena hoentin'ny ankonana misy an'ity manampahaizana anankiray a izay fantadaza momba ny fianakaviana ity dia tsy izany fa i Stephen R. Covey izay nanoratra boky tamin'ny teny anglisy moa zany izy io izay zao ny lohateny hoe The 7 Habits of Highly Effective Families na hoe ireo karazana fito ananan'ny fianakaviana teny mahomby izany hoe misy fahazarana zany izay mila ananana ary izy io dia miresaka foto-kevitra manandanja izay iankinany fifaneraserana mahomby zao mantsy eo amin'io fifaneraserana mihitsy ny olana misy zavatra tsy azo ary izay fifampiresahana zay a rehefa tsy azo dia izay a no miteraka olana noho izany mila toe-tsaina zany mandray fepetra sy andraikitra mialoha nitrangan'ny toe-javatra aseho anatin'io zany fa misy elanelana eo afovoan'ny fandefasana afatra sy ny famaliana afatra izany hoe ity tontolo misy atsika ity zany a dia tonga dia manao zavatra aingana dia aingana fa izao raha mandefa raha miteniny anankiray dia izao tsy tonga dia mamaly ary eo anatin'izay hoe tsy tonga dia mamaly zany zany misy fotoana ahafahana maninona mieritreritra ka izao ao anatin'ny elanelana io zany dia izao manana fahefana ifantina ny valiteny a izay avaly na asetry an'ilay teny ary zay a no anisany manampibetsaka eo amin'ny fatakaran-javatra sy ny fomba fifandraisana izay anisan'ny olana noho izany io valiteny io zany a dia tena fototra ho amin'ny fitombona sy ny fahasambarana amin'ny fianakaviana amin'ny mahafianakaviana izany tsy maintsy ampiarina nefa io fitsipika io mba hifezana azy ka ahatonga fahombiazana eo amin'ny fifandraisan'ny mpianakavy nahoana nahoana dia misy zavatra telo zany tsy maintsy mitranga eo anelanelany zay lazain'ny ray a ao amin'ny ankonana sy ny fomba amaliana azy ireo zavatra telo ireo zany dia tahaka an'izao rehefa ao anatin'ny fampiresahana ka mandray liavatra dia zao aloha mila miato aloha tsy tonga dia mamaly fa mila miato zany hoe avelao aloha itony ny tenanao satria raha vao misy zavatra tenenina ka mampisaindora dia zay le hoe mila mifetsara ny fihetsem-po tsy avetrany zany dia zao mamaly izay lazaina na mety ny vadinao na ny rainao na ny reninao na ny zanakao zava-dehibe zany iny hoe mila miato iny ina moa no ilainan'izay satria zao rehefa izay dia zao ao anatin'ilay fiatona zany tsy maintsy mieritreritra ny amin'izay tokony holazaina ianao zany hoe mieritreritra hoe zao zany no avaly azy
de rehefa vita lay fihetreretana dia lay manaraka zany de izao lay manaraka tsy maintsy mifidy ny valiteny sahazy ianao zany eo anatin'lay fihetreretana iny de mifidy ny valiteny ka io valiteny io zany a na izy io hitondra fiadanana na izy io hitondra fifandirana ka raha ampiasaina tsara zany zay fihetreretana zay izay moa manazava ny fanamasina de zao afaka hiteny izay oentina mandrina izany noho izany ny fiainan'ny mpivady na ny fiainan'ankonana zany de mila fanampahan-kevitra lalina ny amin'ny fanorenana ankonana manana ny maizy azy raha norona ihany tsy aleo hoe manorona tsara koa manaova fanekena ny fanerasera tsara de ho hitanao fa amelana sy tombo ao anatin'ny andro ny herinandro ny volana ary ny taona mifandimby ny ankonanao raha izay zany de ahoana ny fahatsapana na hoe ahoana ny fanatanterahana an'izay satria io toe-javatra io zany a dia mila ampiarina iara azoko tsara zany zay hoe fomba fifampiresahana nazavaina teo zay a araka ilay torohevitra nomeny Stefana teo zany de zao hoe alohan'ny amaliana zany de tsy tonga de mamaly avy hatrany fa mila miato kely aloha ary ao anatin'izay miato kely zany de sady mivavaka no mieritreritra mangataka ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina hoe raha izao moa no valiko an'ity vadiko ity na ity zanako ity de inona no fihetsika mety ho asetriny zay no misy an'ilay oam-pitenenana malagasy mantsy miteny hoe avadibadio impito ny lela vao miteny tena endry ny taolo malagasy a ary tena hita mihitsy hoe teny ampahendrena ary lasa iainana zany lay hoe mizara teny fahasoavana am'izay satria araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra zany de raha mandratranao ny teny zay teneniko de tsy ianao ihany no maratra amin'izay fotoana izay fa za ihany koa mandratra ny tenako ao anatin'izay ka le hoe fiatoana mila miato kely zany a de firaisana amin'ny fanahy masina zany mba hanomezany fahazavan-tsaina ahafahanao mandray a hoe inona ny teny zay amaliko ary le fieritreretana zany de hitondra soa anao le izy voalohany indrindra de rehefa avy eo hitondra soa ho an'ilay olona zay mifandray mifanerasera aminao ary ny fahazako an'ilay fahatelo teo hoe tsy maintsy mifidy valiteny sahaza izany hoe tadidio fa mety tsy araky ny eritreritrao ny toe-javatra zay miseho ary tsy tokony izy zany lay eritreritra mipetaka hoe raha vao izao no teneny de zao no valiko azy fa tokony hoe andray mandrakarifa ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina isika mba hitondra valiteny hitondra fiadanana hitondra fahasoavana ho amin'ny tokantrano ho amin'ny ankonana ny tena olana zany a de tsy inona fa ny lafiny ara-panahy ary io zany ny tena fototra satria samy manana ny fihetsem-pony tsirairay avy ka ny fifehezana an'izay de le fahazavan-tsaina omeny fanahy ahafahana mahafanty hoe zao no avaly a na izao ny fihetsika izay asetry mankasitraka indrindra teo isika somary ny resaka kely ny resaka angolateny ilaina ihany koa zany a ao anatin'izay fifampiresahana izay ny fianarana maneo an'izay angolateny izay eo anivony ankohonana eo mpivady eo am'ray aman-dreny sy ny zanaka le izy mety hoe tsy fahazarana fa tadidio fa ohatra ny isika mamboly ohatra ny hoe mamboly tsaramaso kely anankiray isika de raha tsy manapa-kevitra ny amboly izany ao amin'ny tany ianao tsy aniry mihitsy ny zavatra iny ary mila faharetana ihany koa le izy satria ny zavatra anankiray rehefa ambolena de mbola miandro fotoana kely mety ho andro arak'ilay voalaza teo mety ho herinandro mety ho volana mihitsy ary vao ho tonga amin'ny tanjona zay irina ka izao manapahevitra mamboly an'ilay fifandraisana mahafinaritra
ao atokantrano ao dia hitanao fa ho tanteraka tokoa ilay lohateny lehibe izay nentina ao antsika androany dia tsy ninona izany fa hoe ankonana sarobidy eo am-pelatanan'ny Bahary dia ho iainantsika izay zavatra izay. Anivon'ny ankonana zany dia reto zany misy fanontaniana anankiroa izay tokony anaovana dinidinika. Io zany ny tena tsy ampy amin'ny mpianakavy, io ilay mba mifampidinidinika. Dia izao ny fanontaniana voalohany dia izao: manahoana ny fomba fifampiresahana eo anivon'ny ankonana misy anareo? Averiko ndray mandeha hoe manahoana ny fomba fifampiresahana eo anivon'ny ankonana misy anareo? Ny faharoa dia izao: inona ireo antony mahatonga ny tsy fisian'ny fifanankalozan-kevitra eo anivon'ny ankonana? Averiko ndray mandeha: inona ireo antony mahatonga ny tsy fisian'ny fifanankalozan-kevitra eo anivon'ny ankonana? Dinidinika mpianakavy zay azy zay tsy ampy, mila manao dinidinika dia inona fa ny fifampiresahana dia ahita vahaolana amin'ireo fanontaniana ireo. Mankasitraka anao nanaraka an'izao fandarana izao ary mirary ianao atsapa fiadanana eo amin'ny Kristy. Amaranana amin'ny fotoana raha dia andeha isika hiaraka anasa amin'ny pasteur, hiaraka hivavaka isika. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao ilay raina lilanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka mihefanjavatra rehetra, manolotra anao rean'ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ho anao izahay. Ny tsy fahafehezanay ny fisainanay ka mahatonga anay anoto anatreanao angatana fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao satria nomena izao fandarana izao indray izay ahafahanay mampivelatra ny fifandraisana eo anivon'ny ankonana. Taridalana ihany zany fa ny fomba fampiarana an'izany dia ao amin'ny sambatan'olona ka ny fahazavan-tsaina avy aminao aloha nanazava amin'saina hoe ahoana tokoa moa no mahakasika an'izany, ary ampio mba hirosoana sy hanapahana hevitra ao amin'izany dingan'ny fanatsarana fifandraisana eo am-pivady sy eo amin'ray aman-dreny zanaka ary eo anivon'ny ankonana ka hitona fiadanana izany. Ankehitriny hivavaka manokana andreo manana olana saribahana anivon'ny ankonana aoka ianao hitantsetra famana izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy hivavaka. Amen. Amen. Ya, mametraka ny mandra-pionao antsika rehetra indray dia manasanao an-trano mbola anaraka ny fandarana raha pitsindray isika miona amin'ny ora tahaka izao. Tokantrano soa anjakany vavaka, tokantrano soa fafitino ravaka, tsofirano reriray mba iray mandrakiza, yaradi uduri ni hiova sanatri.